Sehatra ny fonina kosa no raisin-tanana ho mpitandrina raikitra eo anivon'ny FJKM Ambohimarina faharetana ny mpitandrina Randrianomenjanahary Velonirina ny synodam-paritany Antananarivo Atsimbrano no nametraka azy tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 20 Jona anjaranjanaka ny fiangonana kosa nandray azy ny alahady. Rehefa avy fampizahan-toetra nandritry ny herintaona ampiny kristiana eto amin'ny FJKM Ambohimarina faharetana sy mitandrina Randrianomenjanahary Velonirina mianakavy dia tapaka fa raisina mpitandrina raikitra i pasteur Velonirina. Ity ny fiangonana fahatelo ny tandremany taorian'ny fianarana nataony. Ny ray aman-dreny mpitandrina izay raisi-tanana moa zany dia nianatra niomana tany amin'ny toeram-panomanana mpitandrina. Ka nanomboka izany izy tany many tsara dia namarana teo amin'ny kolejy teolojika Ivato tamin'ny taona 1970. Notolorana ny filazantsara ho adidinay izahay dia arak'izany koa no itenenanay tsy toy ny mila sitraka amin'olona fa amin'Andriamanitra izay mizahan-toetra ny fonay. Atao vomby anay ny fonareo. Fa efa nilaza rahateo fa ao am-ponay ianareo mba hiara-maty sy hiara-belona isika. Tesalonianina 2:2-4 sy ny Koritianina 2:7-7 ireo ny tenin'Andriamanitra ny safidiana manokana nandritra izao fandraisan-tanana izao. Nizara roa mazava tsara ny fotoana ka ny sabotsy dia ambom-pionandreo mpino avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsimo teto Ambohimarina faharetana. Tonga maro ireo mpitandrina avy amin'ny FJKM ao anatin'ny synod hatramin'ny avy amin'ny FJKM Mpanitoliary tonga niara-ny ombavaka. Nitarika amin'ny fotoana iny mpitandrina Baolo Miaranoro Olga Silver ary nitony teny kosa ny président synodaly Labelson Armanitra Manase. Ny alahady indray dia Razafy Mahefa Justin no nitarika sy nitondra ny vatsim-panao any zanaka ny fiangonana sy ireo zanaka pelezana izay nitan'ny komity. Maro ny asa miandro mpitandrina sy ny fiangonana eto Ambohimarina faharetana. Ny asa izay efa natomboka herintaona amin'ity andro ity izao dia ny fanitarana ny tranovatom-piangonana. Mino izahay fa amin'izao fotoana izao ho sitrapon'Andriamanitra ny anaovana zany fanitarana ny fiangonana zany mba ho tafiditra aty an-tranon'Andriamanitra avokoa ny zanak'Andriamanitra rehetra fa tsy ho any ivelany intsony. Fa ny tena zava-dehibe moa araka izay nitenenay tamin'ny vao tonga teto dia ny hoe ny ahatonga ny olona ho any an-danitra izany ny tena tetika asa tsara. Taorian'ny fanompoam-pivavahana dia nisy ny fandraisana fanasan'ny tompo ary farana tamin'ny fiaraha-misakafo ny fotoana ny alahady.